Ny salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo no anomboantsika n'ity podcast ity zany. Salamo voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Sambatra ny olona izay tsy manaraka ny fisainan'ny ratsy fanahy sady tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'ny tompo ny sitrany. Eny ny lalànany no saintsainy ny andro manalina, tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izay mamoa amin'ny fotoanany izy, tsy mba malazo ny raviny ary ataony ravorary avokoa ny asany rehetra. Zay zany no hojerentsika fohifohy dia ny atombotsika amin'ny voalohany izy ny salamo zany dia manomboka amin'ilay teny hoe sambatra, izay mihitsy ny fiandohan'ny salamo ray manontolo izay fiandohan'ity salamo voalohany ity. Inona zany ny ahatonga ny olona ray ho sambatra araka ny ambaran'ny bokin'ny salamo. Dia eto izy dia miteny hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy. Araka ny poezia hebraika dia misy fivoarana tanatohatra ny hevitra ilazain'ny mpanao salamo eto fa amin'ny lafiny mihiba. Zany hoe reto zavatra reto zany aloha no tsy ataon'ny olona raha te ho sambatra izy dia rehefa avy eo amin'ny andinin'ny faharoa sy fahatelo amin'izay ny zavatra ataon'ny olona raha te ho sambatra izy. Dia hitantsika eto fa miainga amin'ny mandeha aloha, tahaka ny mandeha rehetrarehetra ianao dia eny an-dalana eny ianao dia mahita zavatra mahafinaritra anao, manintona anao, dia rehefa mandeha dia inona ny tohiny rehefa avy eo dia mijanona. Rehefa mahita zavatra manintona anao ianao dia lasa mijanona rehefa avy eo, dia rehefa tavela mijanona eo ianao dia farany dia mipetraka mihitsiny. Zay zany ny zavatra resahan'ny mpanao salamo eto raha ny mahatohateny izay tsy atao aloha hoe tsy mandeha, tsy mijanona ary tsy mipetraka. Dia rehefa avy eo indray ny zavatra mahazo ny olona, mahatonga ny olona tsy sambatra zany dia ny olona dia miainga avy ao amin'ny fisainany aloha. Ao amin'ny fisainanao avokoa ny andohan'ny zavatra rehetrarehetra mahatonga ny olona manao zavatra tsy mety, manao zavatra ratsy. Saintsainy fotsiny le izy aloha, mandeha mandalo ao an-tsaina ao daholo zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainantsika io dia rehefa vita ny fisainana dia lasa fahalele izy, zany hoe lasa zavatra fatao le izy, satria lasa miverimberina iny fisainana iny, lasa atao foana dia rehefa atao le izy farany dia lasa toetra, lasa fipetraka. Zay zany ny fitrangan'ny zavatra ratsy. Ary ny olana tsy mahasambatra ny olona zany rehefa manao an'ireo zavatra izay tsy tokony atao ireo izy mandeha mijanona mipetraka ao avy ao amin'ny saina, dia avy eo lasa fahalena fanao dia lasa toetra mipetraka le izy rehefa avy eo dia manomboka any amin'ny ratsy fanahy aloha. Ny atao hoe ratsy fanahy dia ny olona izay tsy miraharaha an'Andriamanitra, zay no ilazan'ny baiboly ny atao hoe ratsy fanahy, olona tsy miraharaha an'Andriamanitra. Dia ny fisainanao fotsiny aloha dia tahaka ny hoe tsy misy Andriamanitra, fa dia izay tianao sy mahafinaritra anao no ataonao mandalo ao amin'ny sainao ao. Dia rehefa avy eo iny dia lasa falehana mpanota, hijanonana amin'izay ny fisainana ratsy iny dia lasa mpanota le olona amin'izay fotoana izay rehefa hijanonany fa ny farany rehefa tena toetrany mihitsy le izy, mitoetra mipetraka eo mihitsy le olona dia lasa mpaniratsira no ilazan'ny tenin'Andriamanitra azy. Ireo zavatra ireo zany mahatonga ny olona tsy sambatra. Avy ao amin'ny fisainana aloha izay mandalo ao amin'ny saintsika ao dia hijanonantsika iny fisainana iny dia lasa mpanotsika rehefa avy eo ary dia hitoerantsika mihitsy ny fisainana iny dia lasa mpaniratsira an'Andriamanitra isika avy eo. Zay ny tsy mahasambatra ny olona. Fa raha miditra amin'ny tapany faharoa kosa isika hoe inona amin'izay ary le mahasambatra ny olona, dia eto ny lazainy hoe sambatra ny olona izay ny lalàn'ny tompo ny sitrany, ny lalàn'i Jehova ny sitrany ozy izy ny andininy izay famakitsika. Eny lalàna no saintsainy ny andro manalina. Manahoana moa zany hoe
makasitraka ny lalan'ny tompo zany. Manahoana moa zany olona misaitsaina ny tenin'Andriamanitra andro aman'alina zany a, de makasary am'izay izy amin'ny andinin'ny fahatelo hoe tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy. Samy maka sary an-tsaintsika, tsy mamoaka sary mihitsy fa ianao no mamoaka na sarina rano hazo a, dia eo amoron'ny rano velona. Any Israely a, rehefa ririnina ny andro dia maina daholo ny zavatra rehetrarehetra satria mangatsiaka be ny andro, maina na ny ravin-kazo ary. Fa ity hazo ity kosa satria eo amoron'ny rano velona izy a, de tsy miova mihitsy io rano io, fa misy rano mandeha foana, tsy ritra mihitsy io rano io zany a, na ririnina na fahavaratra na lohataona na fararano a, de misy rano mandeha foana eo, dia afaka mitroka an'iny rano iny foana ny hazo, le hazo zany mandavataona. De ny vokatr'izay a, tsy mety malazo ny ravin'io hazo io tahaka ny hazo eto Madagasikara. Fa ny any Europe any a, rehefa ririnina ny andro tena tsy mahita ravina mihitsy tsika fa tsy ny ravina sapin sisa ny maitso. Fa ny ravin'ity hazo ity kosa satria amoron'ny rano velona izy a, dia maitso foana ny raviny. Ary rehefa tonga ny fotoana famoazana, tahaka ny hoe volana Jona Jolay dia voasary, rehefa May Jona dia zavoka, rehefa ohatr'izany rehefa Oktobra Novambra dia manga, letsia sy ny isan-karazany, dia mamoa amin'ny rehefa fotoana ilaina azy a io hazo io. Inona ny zavatra ataon'io hazo io mahatonga an'io hazo io lavorary ny zavatra ataony rehetrarehetra? Io hazo io de tsy miezaka ny mamoa, fa io mamoa azy io. Ny ezaka ataon'io hazo io a, de ny mitroka an'ilay rano, le sève hozy izy amin'ny teny frantsay a, mitroka an'iny rano iny avy any amin'ny fakany avy any a, dia mamoa azy ny voany a rehefa avy eo. De tahak'izay koa ny fahasambaran'ny olona izay mankasitraka ny lalàn'i Jehova. Tahak'izay ny fahasambaran'ny olona izay misaintsaina ny tenin'Andriamanitra andro aman'alina. Izany hoe ny zava-dehibe ho an'ity olona ity dia ny tenin'Andriamanitra no saintsainy ataony sakafo andro aman'alina, vakiny isan'andro a, de saintsainy andro aman'alina, dia izay ny mahatonga azy ho mamoa vokatry ny fanahy rehefa avy eo. Dia ny vokatry ny fanahy tsy ezahana zany ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fahamarinana, fanaovan-tsoa sy ny isan-karazany reny, tsy ezahany reny, fa vokatra mivoaka amin'ilay fisaintsainana sy fitrandrahana sy fitrohana ny tenin'Andriamanitra isan'andro ataon'ny ilay olona. De ao amin'ny Galatianina 5:17 moa izy rehefa avy mitanisa ny vokatra ny fanahy, de izy hoe tsy misy lalàna manohatra izany. Dikan'izany a, lasa tanteraka ho azy zany ny tenin'Andriamanitra, tsy lalàna be ezahana tanterahana io, fa vokatra mivoaka ho azy. Zay mahatonga an'ilay hoe ny asany ataony rehetra dia lavorary avokoa no ilay vokatra izay miseho eo aminy. De zay no mahatonga an'io olona io ho sambatra. Ka raha te ho sambatra zany ianao de tsotra fotsiny ny fandehany. Raha te ho sambatra ianao dia ny misaintsaina ny tenin'Andriamanitra andro aman'alina. Zay ihany ny zavatra tokony ataonao, misaintsaina ny tenin'Andriamanitra andro aman'alina, de miteraka mamoaka ny vokatry ny fanahy ho azy rehefa avy eo. De fa tsy ny ataonao an-tsainao de ny fahotana sy ny zavatra ratsy, tsy reny ny ataonao ao-tsainao, na de mandalo amin'ny saina foana ary reny. Satria rehefa asainao mijanona amin'ireny ianao, de lasa toetra mipetraka aminao reny a, dia lasa ratsy fanahy ianao, de mpanota, ary avy eo lasa mpaniratsira, dia tsy sambatra. Dia manantena anao hanana fahasambarana amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra isan'andro, ary zany gasy mahay mamaky baiboly, ny gasy mahay mamaky baiboly mampianatra anao hamaky baiboly isan'andro.